Miarabantsika tsirairay avy-indray tsy alatsinainy maraina fa 1 ny volana jolay ity amin'ny sotran'Andriamanitra isika mbola afaka mandray ny teny amin'ity maraina ity, afaka mandray ny hery avy aminy ny rina dia ny ahafahantsika mijoratra ny amin'ny fanarahana azy. Alohan'ny derantsika ilay mofinaina an'io dia hivavaka isika. Ry Tompo tianay io atolotrainao ny dera ny laza ny asa sy ny voninahitra, misaotra anao izay fa mbola nomenao an'izao tompo-taona izao indray. Ahafahanay mandray ny toromarika avy aminao, ahafahanay mandray hery avy aminao ihany koa. Foazy ny fomam-panahana indray ianao ary omeo ny fotom-pisainana sy ny fahendrena avy aminao. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Lohateny mofinainantsika androany dia manao hoe tsarovy ny famindrapon'Andriamanitra lehibe. Nalaina amin'ny Salamo 7:20, 5 sy ny 9 manao toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Ny diako maharitra eo amin'ny lalanao, tsy solafaka ny tongotro. Izao miantso anao ka mamaly ahy ianao, Andriamanitra. Atonga lano amiko ny sofinao ka eno ny teniko. Amen. Nanome baiko amin'ny Mosesy Andriamanitra hitantara amin'ny zanak'Israely indray ny nidirana an-tsehatra tamin'ny nanafahany azy ireo avy tany Ekipta sy ny niarovany azy ihany koa tamin'ny fomba mahagaga tany anefitra. Nasainy no tsy haivina indray ny tsy finoany sy ny fimonomonomany rehefa nozahatoetra izy ireo, kanefa tsy nesoron'Andriamanitra tamin'ny famindrampony lehibe sy ny hatsara-panahy izay feno fitiavana. Nataony hanamafy ny finoan'izy ireo sy hanatanjaka ny herim-pony izany. Dia toy izany ihany koa tena ilain'ny vahoakan'Andriamanitra ankehitriny mitadidy ny fomba nisedrana azy sy ny tsy nahomby azy ny finoany izay na nimbany ny asan'Andriamanitra noho ny fisalasalany sy ny fitokiany tamin'ny tenany. Mila averina tantaraina tsirairay ny famindrapon'Andriamanitra sy ny fitondrany feno fitsimbihnana ary ihany koa ny fahafahany izay tsy tokony ho adinoina velively. Rehefa mijery ny lasa tahaka an'izany vahoakan'Andriamanitra dia tokony ho hitany fa miditra an-tsehatra mandrakariva ny Tompo. Tokony ho takany ireo fampitandremana izay nomena mba tsy hamerena intsony ny fahadisoany tany aloha. Aoka tsy hitoka amin'ny tenany izy fa amin'Andriamanitra mba tsy hanala ny baraka ny anarany intsony. Isaky ny misy fandresena azy ny Satana dia fa namaro ny tadididomin-doza, manjary mora andaira ny fakapanahany ny olona sasany ka zary tsy tafarina intsony. Hamantaran'Andriamanitra n'izay toetra ho mahatoky ao anatin'ny fakapanahany fizahatoetra ataony amintsika, hitoka amin'ny hery ambony ivelan'ny tenany ve ny tsirairay. Misy lavin-javatra izay tsy hita na tsy fantatry ny olona raha tsy aseho azy amin'ny alalan'ny fitsapana. Ary avelan'Andriamanitra hiara-ny fakapanahy lehibe izay mitoky amin'ny tenany mba hatakarany ny tsy fahafahany manoatra. Noho izany dia tokony hijery ny asa efa nataony tokoa isika, ny fanavaozana efa nentiny, ary tokony angonintsika ireo porofo ny fitahian'ny lanitra, vavolombelon'ny fahatsarany, ka ilaza tokoa izaho sy anao manao hoe Tompo, mino anao sy ireo mpanomponao ary ny asanao izahay. Ary lehibe tokoa ny voninahitrao satria hitana isanandro izany ary miahy sy mitahy atsika tokoa ny Tompo amin'ny fomba manokana. Engane izany teny izany ahatonga antsika hibanjina hatrany, indrindrandrindra nireo zavatra rehetra efa nataon'ny Tompo antsika, ka tsy hahatonga antsika ho kivy fa hitonga antsika mahatoky hatrany isanandro. Amen. Ny Tompo Andriamanitra eo mbola misaotra anao izay ny amin'izany teninao izany. Patsy voanay mandrakariva Tompo amin'ny alalan'ny fanahinao masina, fa nanao zava-dehibe amin'ny fiainanay ianao, ary ihany koa mbola hanao zava-dehibe ny amin'ny ho avy. Tonoana sy angatany amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Salam
a